Migaingaina ny andro ary miakatra hatramin'ny 0°C ny maripana any amin'ny tanàna anatin'ny faritra Menabe, Atsimo-andrefana ary Androy manomboka androany talata raha ny vinavina ny mpamantatra ny toetrandro. 4.0 ny maripana ambony indrindra ho an'ny Atsimo-andrefana ary 8.0 any Androy. Mety ho tafakatra hatramin'ny 7.0 raha ampitso alarobia ary idina kely ho 7.0 ny alakamisy. Ho an'ireo toeran-kafa toa Anantsohisy, Analalava ary Sofia ahatratra amin'ny 5.0°C ny maripana mandritra ny 3 andro avy. Manodidina ny 4 sy 4 eo ny maripana ambany indrindra voa vinavina any amin'ireo faritra ireo mandritra ny 3 andro avy. Nanazava ny BNGRC fa mahery vaika ny rivo-doza Batsirahy ka mety ho mafy ny voka-dratsy aterany eto Madagasikara mandritra ny fandalovany. Mety tafiakatra 5,6 sy 5 hetsy ny isan'ireo olona hotraboina ary 4 sy 1 hetsy amin'ireo dia vinavinaina afindra-monina hoy ny BNGRC. Tokony hiditra eo anelanelan'ny Toamasina sy Manakara ny sabotsy 5 febroary ny rivo-doza Batsirahy ary tombanana ho rivo-doza mahery vaika izy amin'izay fotoana izay araka ny fanazavan'ny mpamantatra ny toetry ny andro. Iray na 2 andro mialohan'izay dia tokony efa anorana eny anivon'ireo faritra voakasika izany. Efa miomana fatratra amin'ny fiavian'ny rivo-doza ity ny eo anivon'ny BNGRC sy ny fitondram-panjakana ary mitsidika ny fiomanana tany Toamasina ny filohan'ny Repoblika androany talata. Efa any amin'ny 750 kilometatra atsinanan'ny nosy Sainte-Marie no nisy ny foiben'ilay rivo-doza Batsirahy androany talata tamin'ny 3 ora tolakandro. 50 kilometatra isan'ora ny rivotra miakatra aminy izay arahina tafiotra 10 sy 90 kilometatra isan'ora. Mikisaka amin'ny Atsimo-andrefana ny diany izao ka mahatratra 80 kilometatra isan'ora. Miatra ny filazana fanerana miloko maitso ho an'ny faritra atsinanan'ny nosy manomboka ny Antala ka hatrany Taolaniaro. Fianakaviana miisa 12 traboina no niorponenana vonjimaika eny amin'ny fefolohan'ny Ambodimita tato anatin'ny andro vitsivitsy izay. Trano goailaka no naorin'izy ireo ialofana. Avy amin'ny fokontany Ambodimita sy ny manodidina ihany izy ireo raha ny filazany. Rava ny orana nakodibondrano ny trano fonenan'izy ireo taorian'ny oran'ny kiza nandalo teto Andrenivohitra nanomboka ny 17 janoary lasa teo ka voaterina monjy ny trano fianarana EPP Ambodimita mba ialofana. Mandra-pahitana izay ale. Tsy maintsy niala tao amin'ny EPP anefa izy ireo ny farany herinandro teo satria niverina nianatra ny mpianatra. Nilaza ho naray afatra ny amin'ny tokony findrany eny Ambotrimanjaka ireto traboina ireto taorian'izay saingy nisafidiny hijanona eo amin'ny fefoloana Ambodimita. Antony voalaza fa hijanonany eo ny efa niverenan'ny mpianatra mianatra sy ny tsy fisian'ny mpiambina ny tranony.